Miarabantsika rehetrarehetra aloha dia mamangataka fanginana kely azafady. Tonga eto zahay satria nateraka reny, nateraka vehivavy. Androantsika andro ny 6 mars. Ny olona rehetrarehetra nankalaza ny fetin'ny vehivavy ny 20 mars. Tsy ny 20 mars irery ihany no fankalazana ny fetin'izany vehivavy zany fa isan'andro mandritry ny taona. Ka tonga eto ny tenanay natsiaro anareo hoe misy olona refo sahirana ato anatin'ity fonja ity. Tonga eto zay nitondra tsirambony tananay zay vokatry ny fonay tanteraka atolotranay ho an'ireo olona zay tsisy mpamangy aloha amin'ity androany ity. Fa mbola iveriny eto zay amin'ny fotoana mapety azy sy mampalalaka anay. Ka izao reto ny zavatra rehetrarehetra dia anatra. Ataovy hoanatra ho antsika rehetrarehetra zay ato anatin'ity toeran'ity zao fiainana zao. Tadidio fa misy fiainana hafa ivelan'ity tamboho ity. Ary alohan'ny idiranareo tato fantanareo hoe ohatrany ahoana zany fiainana ao ivelany ao zany. Tsika rehetrarehetra mahafantatra ny atao hoe tsiron'ny fiainana. Ny tsiron'ny fiainana dia tokana ny liberté. Zany hoe ianao rehefa matsapa-tena olona libre dia zay ny tsiron'ny fiainana. Ankehitriny nareo nefa tsy mahare an'izay tsiron'ny fiainana zay satria voageja tanteraka ato anatin'ity toerana ity. Vous disiez oui, la vie c'est une grande école, là où on apprend le bien et éviter le mal. Ni fiainana dia fianarana sekoly iray lehibe zay mampianatra anao ny tsara hisorona ny ratsy. Ka manomboka androany ataovy anatra ny zavatra rehetrarehetra. Ny fandalovako eto dia misy teny kely apetrako mba ho atserovanareo ahy hoe resena mitsara ny ratsy. Ny olona manana ny tsara tsy mba very lalakale. Ny olona manao ny tsara manana anjara toerana. Ny olona mananao ny tsara matsapa-tena ho libre, olon'afaka. Ka izao atao vianatra. Tadidio fa anatin'izay sekolim-piainana anatin'izay sekolim-piainana zay lay andro hitsoronareo ato, hijanonanareo ato, aza atao very maina kosa nefa. Ataovy fotoana ho fandinintena, ho fitsakotsakoana ny efa vita, ary afana manatrika ny ankehitriny sy manomana ny ho avy. Ny olona zay mampiavaka ny olombelona sy ny biby ny fananana fanahy. Ny olona rehefa manam-panahy dia manana fanantenana. Ny olona manam-panantenana dia olon'afaka. Ka na dia mbola voageja ato anatin'ity rindrin'ity nareo nefa manam-panantenana dia afaka ianareo. Ka tonga eto anome courage kely anareo. Zao reto ny zavatra rehetrarehetra dia tsy lavorary, ratsy arana ezaka. Ka manomboka androantsika mila miezaka. Amin'ny fiainantsika andavanandro, atomboka anao amin'ny tenanao, dia ampitanao amin'ny mpiarabelona aminao, dia aza miandry zany mihitsy ny amin'ny fiainany. Fa ny olona manao ny tsara maninona tsy mba very. Ny olona manao ny tsara maninona manana anjara toerana amin'izay mahatsara anazy zay. Ny olona tsara tsy mipetaka amin'ny ratsy. Ka raha mahafantatrinareo hoe za tsara nefa atao anatin'ity toerana ratsy ity, tadidio tsy very ianao zany. Ka izao ny zavatra rehetrarehetra raha naezaka fa nefa tsy tanteraka zay ezaka zay raha tsy maninona mametraka ambavana, ankinina ambavaka. Dia mila maninona koa zany? Mila mivavaka. Dia ny olona manam-pinoana maninona? Olona afaka.